Ndray mba fa mahakasika ny vaovao ny fanatanjahantena ary sy ho tanterahana amin'ny alahady avy izao eny amin'ny kianjana Alarobia ny lalao manasa-dalana fiadiana izay ho tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja baolina lavalava manazava ny fizotran'ny lalao moa ny filohan'ny seksiona Antananarivo renivohitra. Amin'ny lahady zao 10 janvier 2016 zany manatanterahana ny akatoko ny famaranana eo amin'ny taranja rugby eto amin'ny seksiona Antananarivo renivohitra izay iona ny COSFA sy ny FBM Bemasandro dia FTA samy FTA zany fa mampiavaka azy ray Andavamamba ray Anosy Be dia hita eo zany izay tena ho tompon'ny anarana amin'ireo club anankiroa ireo dia izay tafiakatra amin'ireo club anankiefatra ireo no miatrika ny intersection zany solotena ny seksiona Antananarivo renivohitra any amin'ny intersection. Fahitanao azy ireo ekipa efatra tafiakatra ireo ny roa amin'ireo zany no iatoerana isan'ny atoerana amin'ny top 14 ary matetika hatramin'izay ny avy eto amin'ny seksiona Antananarivo renivohitra no tafakatra amin'ny top 14 manahoana ny avy teknika amin'ireo ekipa efatra ireo raha ho anareo mpikarakara. Matoa zany ireo tafiakatra amin'io dingana amin'ny akatoko famaranana io dia niakatra ny avy teknika andreo zany. Maro ny club efa zatra nanao an'ny intersection zany nefa nahitsan'ireo dia mino zany fa niakatra ny avy teknikany ary tena hiady mafy ireo any amin'ny intersection mba hitazomana le voninahitry ny seksiona Antananarivo renivohitra zany ho hiakatra ho any amin'ny top 14 dia ny lalao izay ho tanterahana dia atao any amin'ny kianjana Alarobia. Inona ny afatra ho an'ny mpijery? Ny afatra ho an'ny mpijery zany ahita spectacle tena mahafinaritra nareo amin'io dia afatra zany mitongava maro.